Anisan'ny zavatra vaovao mo entina ao anatin'ny fifidianana tamin'ity taona ity sy izay tanterana amin'ny faharoapolo ny volana desambra ho avy izao ihany koa ny fampiasana ny bileta tokana sy ny fampiarahana ihany koa ny fifidianana roa samihafa dia ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka izany manoloana io ary dia misy ny fanentanana ny mpifidy sy tarihiny tetikasa fanampiana ny firenena malagasy ho an'ny fifidianana mangarahara sy eken'ny rehetra na ny pacte. Toy ny fanentanana izay tanterahany tetikasa pacte izay efa tsy mivondrona Europeanina vola amin'ny tentina 9 miliara ariary dia manampy ny hetsika ataon'ireo fiarahamonim-pirenena malagasy amin'ny zotra-pifidianana ivoahana amin'ny krizy na eo amin'ny lafiny fanentanana ireo mpifidy sy ny ery hafa na amin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana sy ny haino aman-jery. Fanentanana izay raha miasa amin'ny senitra sy ireo ratsa-mangaika ity toto-saina miaraka amin'ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena 9 ity. Nanomboka ny 7 Novambra 2024 ny hetsika fanentanana ary fanentanana 500 nefa totoza araka amin'ny fampitambavao amin'ny tompona andraikitry ny tetikasa. Mpanentana 730 ao anatin'ireo distrika 720 manerana ny nosy ny fanina tao anatin'ny tetikasa. Taorian'ny fiofanana dia novatsiana fitaovana ireo mpanentana ireo toy ny torolalana ho an'ny mpanentana, torolalana ho an'ny mpifidy, banderole, t-shirt sy ny kaskety, mirakitra ny afatra fampatsiahivana fa manan-danja ny safidy. Endrika mitovy amin'ny bulletin tokana ho an'ireo fifidianana roa miaraka amin'ny natokana anaovana fanentanana ary vata fandratsaham-bato roa ahafahan'izy ireo maneho mivantana amin'ny fombafomba hifidianana. Fananganana trano eva iray sy fanentanana amin'ny toerana 3 isaky ny distrika amin'ny paikadiny safidiany. Noho izany dia trano eva 720 sy 750 fanentanana amin'ny teti-vohitra no tanterahana manerana ny nosy ampahafantarana sy hanentanana ny olona momba amin'ny fifidianana roa miaraka amin'ny 20 desambra ho avy izao. Ankoatra ny fampahafantarana amin'ny fampiasana ny bulletin tokana, ny mpanentana anatin'ny tetikasa pacte dia miantso ny olom-pirenena rehetra nefa ny ajidy amin'ny maha olom-pirenena ary ho tonga an-dajabato ny 20 desambra 2024 ho avy izao. Fehiny manainga ireo olom-pirenena izy ireo mba handray andraikitra aneho ny safidiny ao anatin'ny fitoniana ary anaika izay valiny latsabato ka metraka fitokisana amin'ireo androm-panjakana napetraka araka ny lalàna isahana amin'ny fifidianana.